Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andro faharoa amin'ny volana Desambra, izay banjinana ny loha hevitra hoe amin'ny tompo ny fanjakana. Ny mofinainantsika anio indray dia milaza amintsika sy manazava amintsika fa tompo ny fahefana rehetra Andriamanitra. Tompon'ny fahefana rehetra Andriamanitra. Romanina toko 7:12, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Tompon'ny fahefana rehetra Andriamanitra. Ny Romanina toko 2:12 dia mampiditra ny mpino ho ao anaty tontolo vaovao, fiainana vaovao, fanompoana vaovao. Iantsoana ny mpino rehetra hanana fanoloran-tena velona sy masina ary sitrak'Andriamanitra, ary mifandraika amin'izany fanoloran-tena sy fanompoana vaovao izany dia takiana mpino ny hananana toe-pitondran-tena vaovao mifanaraka amin'izany. Izany hoe tena fiainam-panompoana mifanaraka ny fanoloran-tena vaovao no takiana amin'ny mpino. Amin'izany dia hisy fiavozana ny fanompon'ny tsiraray, ny fifandraisan'ny tsiraray amin'Andriamanitra, ary indrindra misy fiantraikany any amin'ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy. Fahizina sy fihizina vaovao no tafiany izay mpino manompo an'Andriamanitra, koa dia vaovao tahaka izany koa ny fombany sy ny fanaony amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Izany no ahitantsika reto fiaina sy fanao marobe vaovao, fitondran-tena, etika takiana amin'ny mpino ireo. Fa rehefa tonga eto amin'ny toko 7:12 kosa ny fanazavan'ny apôstôly Paoly, dia hitantsika fa misy fiantraikany any amin'ny fiainam-piarahamonina, ny fiainana ara-tsosialy sy fiainana ara-politika, izany fanoloran-tena izany fiainana vaovao izany. Ny mpino arak'izany dia tsy maintsy manaiky fa Andriamanitra no mametraka ny fahefana, no tompon'ny fahefana any anivon'ny fiarahamonina, ary Andriamanitra no mandray ny fahefana feno, naizanaiza fahefana misy eto amin'izao tontolo izao. Fahadisoana lehibe izay nisy tao amin'ny kristianina tany Roma fahizay, ny amin'ny fieritreretana fa efa mpino izy, efa nanolo-tena an'Andriamanitra ka tsy hanaiky intsony ny fahefana romanina, satria fahefana manompo sy mivavaka amin'ny amperoro izany, fahefana manompo andriamanin-kafa, ka dia nielan'ireo kristianina ny fankatoavana, ny fandoavan-ketra sy ny adidy eo amin'ny fiarahamonina samihafa. Eo indrindra no itenenan'ny apôstôly Paoly mampatsiahy fa an'Andriamanitra ny fahefana rehetra, ary izany no itenenany manao hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendry n'Andriamanitra. Andriamanitra mametraka ny fahefana teokratika eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra. Mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao, mety tsy araka ny amin'ny izay heverinao fa soatoavina maha-kristianina sy maha-fiangonana ny zava-misy eo amin'ny firenena sy ny fiarahamonina, kanefa
tsy omen'Andriamanitra lalana kosa ianao hitsipaka na hanohitra izany. Tena mazava ny tenin'ny apôstôly Paoly fa mandoava ho amin'izay tokony ho aloha, volahetra ho an'izay tokony handoava-ketra, faditseranana ho an'izay tokony handoavana faditseranana. Mampahatsiaro antsika izany fa toy izany indrindra ny valitenin'i Jesosy Kristy, fa izay manao hoe omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary izay an'Andriamanitra ary ao an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Jesosy Kristy raha teo no efa niteny fa efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa izy no mifehy ny tontolo, ny fiarahamonina, tsy tompon'ny fahefan'ny lanitra fotsiny, fa tompon'ny fahefan'ny tany ihany koa izy. Arak'izany, ny fankatoavantsika izay misy dia marika anankiray ankatoavantsika an'Andriamanitra. An'Andriamanitra izao rehetra izao. Izy no manjaka amin'izao rehetra izao. Anjarantsika ny manaiky ny fahefana izay misy amin'izao rehetra izao. Tsy ho tsaraina araka ny amin'ny tany fotsiny, ny amin'ny ara-panahy fotsiny, ny mino, fa ho tsaraina amin'ny zava-misy iainana sy ivelomana, ny manodidina azy sy ny tontolo rehetra izay manodidina azy. Tsarovy ary havako fa tompon'ny fahefana rehetra ny Andriamanitsika, koa adiditsika ny mankatoa manaiky ny fahefana izay misy sy izay nomena fahefana, ary manaraka ny didy sy ny lalam-piarahamonina mba hananantsika fiarahamonina miadana sy lavorary. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, falo misaotra anao zahay satria tsapanay marina dia marina tokoa zao fa Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ianao. Anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny laza. Mahatsiaro mitondram-bavaka izahay ireo mpitondra anay, mpitondra ara-panjakana, izay nampindraminao fahefana hitondra sy hitantana ny firenenay. Entinay am-bavaka hatramin'ny izay manana fahefana ambony indrindra sy amin'izay heverina any amin'ny ratsa-mangaika samihafa sy ny fitsinjaram-pahefana samihafa. Aoka ianao Andriamanitra no olohany amin'ny zavatra rehetra, ho ekeny izy ireny ka hiadana ny taninay. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.